dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest-Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany a dia ny lohateny mitondra ny hoe voafetra ao anatin'ny bika aman'endrika fotsiny ve ny pouvoir ananan'ny vehivavy. Maro dia maro ny antony mahatonga ahy zany a manao an'izay fanadihadiana izay satria ny fomba fijery ao amin'ny fiarahamonina iray dia mety mitondra fomba fijery tokana ka mety mampisaboaravoara be ihany zany ny fomba fisainana izay misy eo amin'ny fiarahamonina kanefa raha ohatra ka misy ny fandinihana akaiky ny zavatra rehetra izay mitranga dia hita fa maro dia maro zany a ny valiteny amin'izay a resaka izay. Atombokitsika zany a ny amin'ny hoe ny bika aman'endrika eo amin'ny vehivavy a dia misy ny pouvoir entiny saingy tsy zato isan-jato zany a dia ny pouvoir amin'ny bika aman'endrika ihany no hitondra ny pouvoir ny vehivavy. Azavaiko aminao eto a ny momba n'izay zavatra rehetrarehetra izay. Marina aloha fa ny bika aman'endrika zany a dia iny aloha zany a no manintona ny olona manodidina anao, izany hoe indrindrandrindra zany a dia ny lehilahy zany a dia ny bika aman'endrika aloha zany a izay a no tena mahasarika azy amin'ny voalohany zany a amin'ny vehivavy iray. Lafiny ara-biolojika izay tsy azo lavina ny fahamarinan'izay saingy maninona nefa no misy ihany koa zany ny karazana vehivavy izay tsy de manana an'izay bika aman'endrika izay nefa afaka mametraka tsara ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina. Mila tombatombanana zany ny anton'izay zavatra rehetrarehetra izay. Efa maro dia maro ny fandaharana izay nalefako teto zany a manodidina ny vehivavy. Efa niresahako teto a ny hoe misy ve ny vehivavy sambatra. Efa niresahako teto a ny hoe inona ireo disadisa eo amin'ny samy vehivavy. Efa niresahako teto koa ny vehivavy sy ny pouvoir, izany hoe ny pouvoir tiako ho tenenina tamin'izay a dia ny resaka pouvoir eo amin'ny fiarahamonina, ohatra hoe amin'ny lafiny zany a hoe pouvoir eo amin'ny resaka politika zany ohatra na ny fitantanana sampan-draharaha amin'ny ankapobeny zany. Izay a no nazavaiko a tamin'izay fotoana izay. Fa ny am'ty indray mitoraka ty indray zany a dia miodikodina zany sika eo amin'ny hoe pouvoiran'ny vehivavy a amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany a eo amin'ny fiainana andavanandro a moa ve miakina tanteraka na hoe miakina ihany amin'ny bika aman'endrika. Ka ny pouvoir eo amin'ny bika aman'endrika aloha dia misy entiny be dia be eo amin'ny fiarahamonina satria na amin'ireny ataontsika hoe haino aman-jery na amin'ny lafin'ny artistika na eo amin'ny lafin'ny sary-mihetsika na eo amin'ny lafin'ny publicité tsy maintsy misy vehivavy tsara tarehy apetraka anao ny publicité dia misarika ny olona rehetra zany a ny fahitana an'iny vehivavy iny. Misy ihany koa zany a ny hoe zavatra izay isarihana olona bebe kokoa zany a dia
miasa ny bika manendriky ny vehivavy zany a amin'izay fotoana izay manana ny ataontsika hoe zany hoe pouvoir d'attraction kokoa zany a ny vehivavy a tsara tarehy sy tsara bika amin'izay lafin'izay ka na eo amin'ny resaka fanambadiana dia ny bika manendriky ny vehivavy aloha no anaitra an'ilay lehilahy alohan'ny hoe ijery hoe inona ny toetrany zavatra anormal zany zavatra zany kanefa izay efa avy nyteneniko teo izay ny amin'ny hoe ny zava-misy anefa dia tsy voatery ho izay manana ny bika manendrika izay mamirapiratra ihany no azo ny zavatra tena tadiaviny zany na ny lehilahy tena tadiaviny amin'ny fiainana inona ny anton'izay zavatra rehetrarehetra izay efa nazavaiko teto fa ny olombelona dia maromaro ny zavatra izay mamorona ny olombelona iray dia ny saina ny vatana ary ny fanahy izany hoe tsy mijanona fotsiny zany eo amin'ny resaka rabatana zany ny olombelona fa eo ihany koa ny saina ary eo ihany koa ny fanahiny ka zay zavatra rehetrarehetra izay zany no mifamaofao ao anatin'ny vehivavy ihany koa ka mahatonga ny karazana zany hoe surprise amin'ny fiainana ny amin'ny hoe fa maninona no Francine fa tsy kalasoa zay zany no matetika zavatra mitranga zany ka zay zavatra rehetra mifamaofao zay ny amin'ny hoe ny saina sy ny fanahy miaraka zany mamolavola ny olona iray ka manome ihany koa ny karazana charme sy ny personnalité eo amin'ny olona iray ny fananany ny toe-tsaina sy ny toe-panahy izay mety ahasarika bebe kokoa zany ho any aminy ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany no mahatonga ny karazana ataontsika hoe zany hoe fieveran-tena zany amin'ny karazana vehivavy hoe ny vehivavy ohatran'izao na ny vehivavy toy izao no tokony zany hanana ny fahombiazana eo amin'ny fiainana misy zany ny mieritreritra hoe ny vehivavy izay tsara bika sy tsara tarehy ihany no tokony hanana ny fahombiazana eo amin'ny fiainana vadiaditsika ny momba an'izay raisitsika zany ny iran'ny mpanakanto iray Rijady izay avy any Anosibe niteraka resabe zany ny hira izay navoakany ny amin'ny hoe misy zany ozy izy ny vehivavy izay tsy mila mianatra ozy izy tsy mila misasatra ozy izy kanefa dia manana ny asambarana mahazo ny zavatra rehetra zay tadiaviny mahazo arena afaka mivoaka ozy izy atia ampitan'ny ranomasina sy Etats-Unis kanefa ozy izy tsy nianatra dia niteraka resabe moa zany izay tonikiran'izay dia ny afara tany amin'ny famerana ny irany tsy hivoaka intsony zany amin'ny tontolon'ny mozika ka izay zavatra zay zany dia niteraka resabe teo amin'ny tontolon'ny serasera zany amin'ny réseaux sociaux rehetra reny zany ny hoe misy zany ny manohitra ny fanakatonana ny iran'ny Rijady dia misy ny
manohana Andramatoa minisitry ny kolontsaina zany nanao an'ilay fihetsika satria ny mpihira Rijady zany dia hoe ny fanehoan-kevitra izay tiany avoaka zany dia ny hoe miankina amin'ny bika aman'endrika ny fampiasana ny vatana zany no ahafahana mahazo harena, ahafahana mahazo zay zavatra tianao tadiavina fa tsy mila mianatra fanehoan-kevitra ny azy ary tsy afaka hanao jugement tsika hoe izy ve no ny fiainany ve no tantarainy, tsy afaka hanome koa zany tsika hoe jugement ny amin'ny hoe izay ve ny fomba fisainany fa fanehoan-kevitra ny azy izany ka tsy hidirana lavitra ny momba an'izay satria fanehoan-kevitra izay milaza ny zava-misy ka ny ramatoa minisitra izay nagataka ny amoanana ny famoahana an'ilay hira amin'ny tontolon'ny serasera zany dia manana ihany koa ny raisonnement izy nahatonga azy hoe andrara ny famoahana an'io hira io ka izay tontolo anankiroa zay zany no hovoaboasantsika eto zany androany zany hoe ny fanehoan-kevitra izay navoakan'ny mpihira Rijady dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany no tantarainy ary zavatra marina misy fahamarinany betsaka ny zavatra tantarainy kanefa kosa zany hoe tsy marina zato isan-jato satria amin'ny mampanakanto azy zany dia manome ny heviny izy manoloana na trangan-javatra iray zany tsisy hafan'ny hoe famohan-kevitra famoahana lahatsoratra iray dia anjaran'ny mpiaino ny mamakafaka ny zavatra rehetra izay teneniny lahatsoratra iray dia misy ny atao hoe thèse, misy ny antithèse ary misy ny synthèse zany hoe misy zany ny hevitra izay manohitra ny filazan'ny lahatsoratra iray, misy ny hevitra famakafakana izay manohana ary misy ny fandravonana ka ny angamba ny hoe zavatra tena tokony ataon'ny mpitazana na ny spectateur zany manoloana an'izay trangan-javatra zay dia ny hoe manadiady zany ny trangan-javatra izay nolazain'ny Rijady izay angamba no tsaratsara kokoa hoe aiza ny mahamarina azy ary aiza ny tsy mahamarina ny zavatra lazainy ka mitodika indrindra mantsy zany amintsika tovovavy amin'izay resak'izay satria mantsy ny hoe resaka famoahana ndramatoa minisitra an'ilay hira zany dia izay no eritreretiny fa mety satria hoe amin'ny resaka fanabeazana ny tovovavy zany araky ny eritreriny zany dia tsy hanana an'izay ataontsika hoe capacité d'analyse izay daholo ny vehivavy indrindrandrindra zany ny vehivavy kely fa mety andray atendrony an'izay mety hoe fahazahoany an'ilay hira ka tsy manome tsiny andramatoa minisitra amin'izay fotoana izay
namoana an'ilay famoahana an'ilay hira zany satria tsy ny olona rehetrarehetra no afaka hamakafaka ny zavatra tian'ny mpihira ry-drady ho tenenina. Ka ny famakafakana an'izay zany no arosoko eto. Ny teny zany izy ny hoe tsy mila mianatra ozy izy zany ny vehivavy anankiray dia mahazo ny zavatra tadiaviny, mahazo ny vady tadiaviny ary afaka mivoaka aty ivelany. Misy mahamarina azy ary voapirofo zany zavatra zany amin'ny fiainana andavanandro fa misy tokoa ary betsaka ny vehivavy izay tsy nianatra kanefa dia afaka mivoaka aty ampitan'ny ranomasina, afaka manana fiainana tsara amin'ny alalan'ny fanambadiana. Misy zany ny zavatra zany tsy azo iadikevitra zany. Kanefa amin'ny lafiny anankiray zany eo zany no mampipetraka ny hoe karazana analizy zany amin'ny hiran'ny ry-drady satria ny fanehoan-kevitra izay nasehony zany dia fanehoan-kevitra amin'izay lafin'izay fotsiny fa tsy mijery tontolo hafa zany izy manoloana an'izay fa hevin'izay ka ho raisitsika tsy tsirairay zany ny tsy mahamarina an'izay tanteraka satria hoe miresaka zany amin'ny tovovavy zany ny tenako amin'izao fotoana izao. Ny tsy mahamarina an'izay zato isan-jato zany dia ny hoe tsy voatery akory hoe andeha hivarotena daholo ny vehivavy rehetrarehetra vao zay vao andeha hivoaka aty ivelany raha ohatra ka hoe manambady zany olona aty ivelany. Mety fifankatiavana normal no mifankahitana dia hoe nentin'ilay rangahy nivoaka tany ivelany zany ilay tovovavy nefa tsy de tena nahita fianarana. Izay zao ohatra dia lafim-piainana, trangam-piainana izay zavatra rehetrarehetra izay ary ao anatin'ny ataontsika koa hoe zany hoe vitana sy ny anjara. Faharoa manarakaraka an'izay dia nilaza koa zany i ry-drady ny amin'ny hoe mila misomasoma ozy izy ny resaka drako ely. Izany hoe ny description zany de ny hoe mila mikojakoja zany ny taovam-pananana amin'ny mahavehivavy. Izay zany dia afaka azahoana ny zavatra rehetra zay tianao amin'ny fiainana. Afaka azahoanao vady arak'izay tianao sy ny fiainana izay tianao, afaka azahoanao harena. Eo koa zany tsy marina zato isan-jato tovovavy ny amin'izay satria ny drako ely izay teneniny dia tsy manan-tsaina ary tsy manam-panahy, tsy afaka hiasa fa ilay tompony no afaka mampiasa azy. Izany hoe ny tompony izay mitondra azy, ny vehivavy izay mitondra azy dia manana ny sainy ary manana ny fanahy ary manana ny vatany fa tsy ilay drako ely fotsiny. Akory no afaka anao inona tafita. Izay zany izay zavatra zay dia mila jerena akaiky satria ho anao tovovavy zany dia tsy tokony zany ianao andeha hieritreritra fa hoe izay ihany no mitondra anao. Izay zany dia hevitra diso dia diso satria
natao ara hoe vehivavy iray mivary tena ohatra, tsy zato isan-jato akory dia ho tonga ty an-dafy izy rehefa nivary tena, tsy zato isan-jato dia ho tafita ny fiainany. Firifiry ny mpivary tena izay antitra teo am-pivarota-tena dia mahantra rehefa antitra satria niakina fotsiny tamin'izay ny fiainany. Ohatra izay zany no itenenako anao tovovavy fa tsy marina zato isan-jato zany ny tenin'ny Richard, fa zany hoe nanome izy faneho-kevitra amin'ny lafiny anankiray zany. Eka eo mantsy zany no mahatonga an'ilay hoe capacité d'analyse amin'izay zavatra tenenina, zany hoe ny mamarina ny fanapahan-kevitra Ramatoa Minisitra dia tsy ny vehivavy rehetra rehetra, ny ankizy vavy rehetra rehetra no anana amin'izay capacité d'analyse hoe atolotro eto zany amin'izay iran'ny Richard izay, fa mety mandray am-bolony fotsiny zany ny ankabeazany dia andray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe anao ambany zavatra ny zavatra hafa zany. Eka mbola iverenako ihany koa zany ny hoe tsy mamarina zato isan-jato ny iran'ny Richard zany dia ny hoe ny description Richard zany dia rehefa mahay mikojakoja fotsiny zany any Dracoely, rehefa mahay fotsiny zany ny hoe mikojakoja tena dia izay zany izay fotsiny zany dia mahatonga ny fahombiazana. Mbola lavitra ihany koa zay satria ao anatin'ilay hoe vehivavy iray ohatra, nataontsika hoe nivary tena izy ohatra, dia novadinin'ny lehilahy iray na ny vazaha iray zany, dia nentiny tany an-dafy dia nisy tokotrany ny ataontsika hoe zany le réussite sociale. Kanefa tadidio fa tsy voatery akory hoe rehefa tsy nianatra dia tsy misy zavatra hafa ain'ilay olona. Eo zany no misy an'ilay hoe ohatrany hoe karazana tsy fahatokisa-tena loatra zany eo amin'ilay vehivavy sasany zany, rehefa hoe tsy manana diplôma izy dia heveriny fa tsy manana ny atao hoe farany hitan-tsaina amin'ny fiainana. Natao ara izy hoe nivary tena dia tadidio fa mety mahay mahandro koa izy, tsy adala ilay vazaha nakavady azy, mety mahay mikarakara lehilahy, qualité daholo zany zavatra rehetra rehetra zany, mety olona mahay miserasera, mety olona izay manana akingakingana amin'ny fiainana andavanandro. Eka izay zavatra izay zany dia mety ho ao anatin'ny qualitén'ny vehivavy anankiray, fa tsy ilay Dracoely fotsiny zany. Mena mikarakarainao eo ohatry ninona betsaka ny mikarakara an'io kanefa tsy lasa nakaiza. Eka izay zany no tsy ampy amin'ilay iran'ny Richard satria olombelona no mikirakira ny tenany. Eka ao anatin'ny olombelona mikirakira ny tenany io misy qualité maro dia maro koa izay afaka hisarika ny lehilahy izay nahatonga an'ilay lehilahy akavady azy tadidio izay zavatra izay, fa misy ny karazana hoe toetoetra izay mety manintona amin'ilay lehilahy ka izay zany no hoe
tsy tsara anomezana an'ilay karazana hoe faux espoir zany a izay hoe omena ny tovovavy zany a ny amin'ny hoe karakarao fotsiny zany a io zavatra ao io zany a dia izay de efa atafitanao eo zany tsekeko tsy etompoko tsy etompoko satria zany zavatra rehetrarehetra izany a dia miakina ihany koa amin'ny hatoetsaina sy ny te-panahy ary efa averimberiko eto foana zany a amin'ny fandaharana zany forêt santé fa hoe ny olombelona rehetrarehetra dia mila miezaka daholo amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra amin'izay talentananany sy eo am-pelatanany mba hahatonga ny hasambarana ao aminy. Efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe hasambarana. Ny hasambarana dia ny fahaizana mandanjalanja ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Satria raha ohatra ka ao anatin'ny mahafinaritra foana ianao no milona dia tsy misy zany ny hoe inona zany ny vokatra izay andrasana, inona ny tanjona izay tratrariko amin'ny fiainana raha ohatra ka milona fotsiny ianao zany ao amin'ny mahafinaritra. Fa tsy maintsy misy tanjona ianao vao zay vao afaka hiaina ao anatin'ny hasambarana. Ka ny fahatratraranao an'io tanjona io zany no ahatonga ny hasambaranao ary hoe hasambarana maharitra zany. Ka raha ny bika aman'endrika fotsiny zany dia mandalo koa nefa eo amin'ny fahatanyrana ihany koa nefa no itoeran'ny bika aman'endrika. Ka tsy maintsy ny olombelona iray tsy mieritreritra fa tsy tokony hiatehitra fotsiny zany amin'io bika aman'endrika io fotsiny. Izay tsy midika hoe tsy maintsy tokony manao fianarana ambony daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Maro dia maro ny karazana fianarana izay azo atao arakaraky ny talentany tsirairay. Fa natao raha hoe renim-pianakaviana ianao dia hoe tsy miasa dia tokony foana ianao manao ny karazana hoe fampitomboana ny fahalalana ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fikarakarana tokantrano, ahoana ny fomba fandrahoana ara-pahasalamana, ahoana ny ikojakojako ny tenako mba hampisy foana hitazomako ny forma. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny fianarana daholo. Fa raha ohatra ianao ka hieritreritra fotsiny hoe ao anatin'ny bika aman'endrika dia hitsilailay any ambony fandriana dia hoe zaho tsara bika sady tsara tarehy tsy mila misasatra. Mila misasatra ianao amin'ny zavatra rehetra izay momba ny tokantranonao, amin'ny zavatra rehetra momba ny tenanao sy ny hoe ahoana no fifandraisana maharitra izay tsy maintsy ataoko amin'ity vadiko ity, amin'ny zanako. Mila fahaizana daholo zay zavatra rehetrarehetra izay ka tsy afaka hiteny zany ny olona anankiray fa dia ny fikarakarany ny tenany na ny drakoely fotsiny zany dia ahafahany ahitany ny hasambarana sy ny zavatra rehetra izay tadiaviny. Ka izay zany no afarako amin'ny tovovavy ny amin'izay resaka izay ny hoe ao anatin'ny fahombiazana ny bika aman'endrika, ao anatin'ny fahombiazana mitondra fahombiazana ny fikarakarana tena. Saingy tsy izay fotsiny izay zany dia mila fantatritsika tovovavy. Ho andramatoa minisitra dia tsy tokony hijanona eo fotsiny ny hoe fijerevana zany any momba an'iny hira iny.
satria maro dia maro ny phénomène de société zany mahatonga ny fivarotan-tena eo amin'ny vehivavy ankehitriny ao Madagasikara satria sarotra ny fiainana ary ny karazana hoe inona ny système social izay apetraka ohatra zao hoe ny système any Cuba zany ohatra no ho teneniko anareo eto ny azy dia obligatoire zany tsy maintsy miditra any an-tsekoly daholo ny Cubaina rehetra rehetra ary dia maimaim-pona ny fianarana aty amin'ny école primaire jusqu'any amin'ny université. Napetrany zay zavatra zay ary napetrany koa zany teo ankilan'izay hoe tsy misy mahazo manao fivarotan-tena ny vehivavy Cubaine. Zay zany dia lalàna fa faiziny lalàna zany ny vehivavy izay mivarotra-tena ao Cuba. Ka ny azy zany dia misy fepetra tsara zany anazy hoe rarany zany ny zavatra iray fa zany hoe misy zany ny tolotra izay apetrany zany ho an'ny vahoaka amin'izay resak'izay dia samy manaja an'izay zavatra rehetrarehetra zay satria tsy afaka hanome tsinontsony zany ny vehivavy ao Cuba hoe maninona zahay no rarana amin'ny fitadiavam-bolanay satria omeny karazana satisfaction zany ny vahoaka. Ny fitsaboana ao Cuba dia maimaim-poana kanefa dia dokotera tena malaza dia malaza zany dokotera Cubaine zany fa tena mahay ary misy olona avy aty Canada mitsabo tena any Cuba hoe mba moramora zany ny frais aloha any Cuba raha ohatra ka hoe misy chirurgie na ohatran'izany zany tiany atao. Ny fandriam-pahalemana dia zavatra tena mampitolagaga any Cuba satria na hoe touriste mandehandeha eny an-dalambe eny ianao tsy matahotra mihitsy ianao ny hoe ho hisy angaro paosy na hoe hanafika na ohatran'izany. Tsy misy atahorana mihitsy zay zavatra rehetrarehetra zay mba hanomezany sansy zany ny vahoaka ny amin'ny hoe mamokara amin'izay herinareo rehetrarehetra sy ny hoe ahafahan'ny gouvernemanta mandray vola amin'ny alalan'ny tourisme ary ahafahan'ny vahoaka koa miaina araky ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny